Maranantsika ny vaovao kosa tsy ny olona ihany no mahatsiaro mangatsika rehefa ririnina toy izao fa ny zava-manan'aina rehetra dia samy mahatsapa izany avokoa. Isan'izany ny voninkazo rehefa vanim-potoana ny ririnina toy izao dia ilaina ny fikarakarana azy ireny bebe kokoa. Tato-pavao. 7 isanjato ireo tantsaha mipetraka eny amin'ny fokotany Ambolibary, komina Ambalavao, distrikana Tsimondrano dia saika tantsaha avokoa ary mivelona amin'ny famokarana voninkazo, hazo fihinam-boa ary ny zanakazo ala. Amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao dia mila fikarakarana manokana izy ireny, indrindra fa ny voninkazo amin'ny andro mangatsika. Raha ho an'ity fikambanana fanazava ity izay misy mpikambana 320 ka mikarakara manokana momba ny voninkazo dia amin'ny 3 na amin'ny 4 ora maraina izy ireo no mifoha ka manomboka mikarakara voninkazo. Zava-dehibe ihany koa ny fijerena manokana azy ireny eo amin'ny tany aniriana sy ny rano izay natao aminy, satria tsy mitovy raha natondraka aminazy ireny rehefa ririnina mangatsika toy izao ary rehefa mafana ny andro. Voninkazo zany amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao dia misy fomba anankiroa hikarakarana azy. Izany hoe ny fomba voalohany amin'ny alalan'ny tany sy ny zezika ampiasaina. Ny anankiray manarak'izay amin'ny alalan'ny rano. Izany hoe rano ny rano zany no reglena zany tsy ho disiko loatra, tsy ho disy kely loatra. Eo amin'ilay tany misy ny tany tsy mampaniry voninkazo mihitsy raha ao anatin'ny fotoana ririnina. Ary misy ny tany ampifanampiana tsy tokony haniry voninkazo izy dia maniry voninkazo foana ao anatin'ny ririnina. Tafiditra ao anatin'ny fikarakarana ny voninkazo ihany koa ny fanapahana azy. Raha ho an'ny raozy manokana izao izay anisan'ny voninkazo betsaka mpankafy, manodidina ny 20 cm ka hatramin'ny 1 metra ny tokony ahavony ary tsy tokony ho betsaka loatra ny tsirony hajanona rehefa manapaka azy. Ny raozy dia azo lazaina ho mahataty ny andro mangatsika ary tokony ho tahaka izany avokoa ny voninkazo rehetra rehefa voakarakara hoy nambaran'ny mpikarakara voninkazo iray nandritra ny resaka izay natao taminy. Isarona fenao toboko lasy toboko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra mateveta ao anatin'izay fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay dia isarona ihany koa ianao tsy mbola hisaraka amin'ny parain'ny andro satria mitoy hatrany ny fandaharana ho amin'ny rapitso indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko.